Ankafaliana indray tomboko lasy tomboko avy no androsoanao tokantranonao amin'ity alarobia ity fotoana ifanomezantsika amin'ny fanarahanao ny fandarana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS ao amin'ny radio ary any amin'ny tambazotra ihany koa ny tenako Lilira Faralany no anotra ny fandarana miaraka amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina. Miara-banao indray Clémence tonga soa tao anaty fandarana. Ya dia miarabanao ihany koa namana Lilira Faralany dia ankafaliana toraka izany ihany koa no erabana sy tsy diana ny tokantranontsika rehetrarehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao. Anahoana no endriky ny fandarantsika amin'ity alina ity? Iresadresaka sika mazava loatra mahakasika ny fahitana n'iny hetsika tamin'ny sabotsy iny Clémence Rarinirina, hetsika izay nokasaina ho tanterahana moa tetsy amin'ny Magrobeoririka fa any amin'ny tapany faharoa isika dia andray fahiny ka dia i pasteur Tsarame Edouard izay filoha-lefitry ny RMDM no vahintsika iresaka eo anivon'izay hetsika sy ny toy ny hetsika nitranga tamin'ny sabotsy izay ihany. Tsara ihany mamantatra nefa ary toy ny mazatra moa satria reportage mamboatsika ny fandarana dia andao iverenana jerena kely hoe fa inona ny tena zava-nisy marina tamin'iny sabotsy iny ary raha ohatra izay dia miverina ety antsika aorian'izany. Tamin'ny 20e anniversaire tsy manaka nanao tany amin'ilay hôtel reo tsy nanaka ny bio privé nanao tany Ambohipo tsy nanaka nanao redynamisation fa à partir du moment izy nivoako na nitombotra ray fotsiny nivoako amin'ny arabe eo dia afaka manao hevitra zay afaka manao hevitra ao fa ny fivoahana zany an-dalambe tsy aikena mihitsy fa tsy maintsy andraidraikitra avy hatrany zay raha vao misy voaka an-dalambe. Raha vao mivoaka ny oro zareo mivoaka ny toerana io dia efa tsy ara-dalàna zay fa satria tokony nahazo autorisation tamin'ny commune izy vao mivoaka amin'io toerana io. Dia izay zany ny fepetra raisina misy fepetra ho raisina eo dia raha pitsitsika mahita anazy fa ny fanjakana aloha dia tsy mijery fotsiny. Raha ohatra ka misy fanangonana olona zany tsy manara-dalàna na ataontsika hoe mety hanohitoina ny filaminam-bahoaka zany. Mazava tsara zany fa tokony ho azon'ny RMDM sy ireo mpanaradia azy nidirana ny Magro Clémence Rarinirina raha iny fanehoan-kevitry ny préfet iny. Zava-nisy anefa dia rehefa tonga teny ny olona ny sabotsy dia efa niantrana tamin'ireo lalana rehetra miditra makao amin'ny Magro ny ekipan'ny Monaty. Nivadika tamin'ny teny nomeny ny préfet ary tsy vao zao izy no mivadibadika namana Lilira Faralany amin'izany hoe teny nomeny zany fa efa nanao an'izany izy tamin'ny hetsika izay noheverina no tanterahana ny 7 aprily 2024 sy 2025 ihany koa. Ny teny mazava izy tamin'izany fotoana tamin'ny mpanao gazety fa hoe samy nahazo alalana na ny hetsika izay nokasainay no tanterahana tamin'izany fotoana teny Analakely na ny diabe an'ireo taxi moto tamin'io andro io ihany koa. Andehany iverenantsika kely fotsiny hoe inona marina ny zavatra nisy tamin'izany andro ny 9 aprily zany ahafahantsika mamantatra hoe marina tokoa izay fivadibadia na fitenenana ataon'Andriamatoa préfet zay. Hetsika roa samihafa moa zany no iseho eto Andrenivohitra Rahampitso satria dia fantatra fa ifamtoana etsy Analakely Rahampitso fa 13 ny volana etsy amin'ny Kanja ny 13 Mey ireo mitaky ny fialan'ny be ny tanàna araka ny efa nampahafantarana antsika teo disadisa maro samihafa eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra izay eo ankilan'izay dia isy ihany koa ny hetsika izay atao eny amin'ny Kanja ny Maki izay iangana ny hetsika ireo taxi moto indray no hanao izay mitaky ny fampidirana azy ireo amin'ny sehatry ny manara-dalàna raha ny fampitam-baovao farany avy amin'ny préfecture voarainay ny ariva teo dia samy nomena lalana na azo alalana avokoa ireto hetsika roa ireto ho amin'ny Rahampitso. Dia tsikaritra ihany koa zany mitovy amin'izay ataontsika hoe fomba fanaona ataon'ny préfet zay ihany fa dia mitovy hatrany ihany koa namana Lilira Faralany atao hoe stratégie angara zay nazy ilazana azy nataon'ireo mpitandro ny filaminana mody misy ireo manaiky mifampiresaka toy ny tazana teny anivon'ny teny Magro tamin'io andro ny asabotsy io mifampiresaka mifanakalo hevitra amin'ireo tonga zany olona vahoaka mivory tonga eny dia rehefa avy eo amin'izay nefa misy mirodorodo avy any andiana zandary manao kagola miroso avy hatrany amin'ny fisamborana. Dia tena tsy misy hafan'izay mihitsy raha ilay zavatra nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo Clémence Rarinirina satria dia nisambotra ny secrétaire général ny antoko Madagasikara Narandriamasinoro ihany koa sy ny mpandrindra national n'ity antoko ity Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina moa izany ireo andiana zandary toy ilay nitantarainao teo mihitsy zandary manao sarotava ary avy hatrany dia nentina tany amin'ny tobon'ny zandary teny fiadanana izy ireo. Safidy ve sa
paikady ny hoe lohandoam-pisorona teo anivon'ny antokotiko Madagasikara no anosamborona tahaka ireny raha toa aloha ka hoe paikady no ny heveran'izy ireo izany mba entina hamonoana ny hetsika dia aleo ambara mazava fa kajy diso ihany izany zavatra izany satria vao maika ny tombony atezeran'ny olona marobe izay teny toerana tamin'io fotoana io ary voalasa ireo fiara izay nisambotra n'ireo olon'ny timma ireo dia nandeha avy hatrany ny fitakinany amin'ny famitsorana azy ireo. Nisy safotofoto kely ihany moa teo Clémence Rarinirinina satria nisy vaovao nivoaka tsy marina avy hatrany ny hoe efa nalefanody izy mirahalahy. Kanjo ny zavatra tena nisy zany dia hatramin'ny hariva fotoana natongavana teny fiadanana dia mbola voatazona atao amin'ity tompony zandary ity ireto tompony andraikitra anankiroa anivon'ny antokotiko Madagasikara ireto ary dia ny alina mihitsy vao navotsitra ka diso ny filazana ny tolakandro sy ny atoandro ny lazaina fa efa navotsitra izy mirahalahy. Ny hirariana dia ny tsy hitovizan'ny zany zavantranga izany tamin'ny zavatra niatra tamin'ny tenako namana lelira faralahy tamin'ny 7 aprily 2024 satria raha navotsitra sy nalefanody ny aliny io 7 aprily io dia avy eo indray nandefasana fiantsona fa hoe miakatra fitsarana ny raharaha dia io andrasantsika amin'ny 20 ny volana septambra moa zany ny karan'izany raharaha izany rehefa avy ny emitra intelo be zao zany raharaha zany. Ya, nresaka paikady moa sika teo fa paikady izay hitan'ireo pomban'ny fitondrana ihany koa Clémence Rarinirinina amin'ny alalan'ireto atao hoe kanty fako izay ampiasain'izy ireo dia ilay manao fanakorana sy fanesoana ireo olona izay nanotrina ny antso nanohina ny antso ny RMDM tamin'io sabotsy io verimbera tao anatin'izany ny hoe vitsy kely ianareo tsy misy mpanaraka ny hetsika dia tao teteny ihany Clémence Rarinirinina hoe aloha tsy misioka aloha raha tsy tafavoaky ny ala fanombohana nge ireny ary satria raha mbola ampijalianao anatin'ny fasairanana sy ny fijaliana lavo zao ny vahoaka dia tsy maintsy ho avy foana ihany ny fotoana izay hitenenan'izy ireo kanefa ny tena olana dia zao hoe le fahalalahana miteny izay zoananany mihitsy ange no hitsakitsahana anatin'ny hetsika tahaka itony Clémence Rarinirinina. Isika koa resy lahatra namana lelira faralahy fa maro ireo olona mbola tao hoe mijery aloha hoe nanahoana izy tao ka ireny fisamborana sy fampiasa-kery ireny dia tsy mampiemitra fa vao maika aza manampitrotraka ny fahatezeran'ireo vahoaka izay efa ampiainana tsy piako tsara mihitsy le hoe ampiainana ao anatin'ny fahantrana lalina ankehitriny. Ya, ny azo antoka aloha Clémence Rarinirinina hoe raha mbola somary nijery taratra araka ny voalazanao teo ny ampahany sasany amin'ny olona dia maro kosa ireo tena nampiseho fahasahiana sy fahavononana ijoro tao anatin'izany hita teny amin'ny manodidina ny magro teny ohatra ny renim-pianakaviana raim-pianakaviana hitantsika teny ny zokiolona ny tanora moa dia ny andamy ambavy na ny avy eto Antananarivo zany na ny avy any amin'ny faritra satria maninona aro isika tsy zaka ntsony ny zava-misy Clémence Rarinirinina ny fahantrana ny fahasairanana ny tsy fahitan'ny fitondrana ankehitriny vahaolana amin'ireo olana marobe mianjady aminy amin'ny fiainana andavanandro ary eo ihany koa indrindra moa izay tena manohana ny olona dia ny fanaparam-pahefana maro sosona sy ny fanitsakitsahana lalàna maro lafy izay ataony eo anivony fitondrana amin'izao fotoana izao tsy vitany hoe tonga teny an-toerana fotsiny izy ireo fa dia maro ihany koa no tsy nisalasala ny resaka tamin'ny mpanao gazety izay tonga teny an-toerana tamin'io fotoana io Clémence Rarinirinina. Zahay zany avy any amin'ny faritra Fidivonany distrika Manakara ao dia ny tena antony akarako nakaty moa zany le fanantevenandarana amin'ity tolona ity sanatria hoe resaka toko politika ny tena dia ity sy izay fa te saronay fa maharary ny vahoaka any amin'ny faritra any aminay ihany hita fa tena tsy mety tsony zany le fitondrana raha zaho mandinika anazy fa ny sasany tsy haiko fa raha ohatra ny anay zany ary zay mihitsy natonga anay sy nihera tamin'ny rakoto sy rabe fa tonga dia nandeha mba natevin-darana mba ilana an'ity fasairanana ho an'ny vahoaka malagasy raha hitambarana aty. Ny tena marary zany raha ohatra amiko manokana eo zany resaka fampianarana dia ny resaka fampandrosoana ao amin'ny tanàna. Ny ao amin'ny resaka fampianarana zao dia mbola misy ny maître Fram ao sy izao rera nefa fa mbola maro ny maître Fram manao siba ao. Raha ohatra ny amiko manokana moa zao dia fa 8 ans de service ao zay ary matetika direction d'école foana nefa mbola non siba jusqu'à maintenant zao. Aiza ho aiza ary zany ny mpitantana ny resaka tompony andraikitra amin'ny fampianarana eto Madagasikara amin'izany resaka zany ary sy izao rery nefa tratrin'izany fa maro matoa zao tonga eto ny zory
vonona hiatrika ny mafy sy ny mangidy mba hampandrosoana ny resaka fampianarana. Ny vahaolana maharitra moa zao raha ohatra ny amiko dia ny hoe raha ohatra ka mety ny rehetrarehetra aleo rangahy zay sy vonona aleo mametra-pialana izy ohatra ka sy mazoto izy ny ampandroso. Fa ny anay zany ny angatanay aleo menan'izay mazoto ny fitondrana sody mba ny mazoto ihany koa ny tokony afaka ny mangirifiry amin'ity tanindrazana ty. Zay moa avy any Indilambato zany dia ohatranako zao raisiko ohatra fotsiny ny fahitako ny Madagasikara tamin'ny herintaona sy androany dia tena niova be mihitsy satria betsaka ny malagasy izay lasa mahantra. Ary efa 13 taona tsika zao ny tolona ary nainahantra ka efa oka zay ka mila mirahina isika rehetra miara-mitolona fa efa tsisy tsony ny jatona eto Madagasikara ary indrindra ny fahorian'ny malagasy, ny fahantrana, ny tsy fananana asa, ny tsy manan-kialofana, ny tsy misy sakafo, ny marary ka zany rehetra zany no mahatonga antsika malagasy tokony hivondrona hitaky ny fialany zareo amin'ny fitondrana. Ny antso izay natao teo anivon'ny RMDM moa Clémence Ararinirina raha iny hetsika iny izay natao teny amin'ny Magro dia ny antefa tamin'ny malagasy rehetra tsy vaky volo zay malagasy rehetra ka mahatsapa hoe mandalo fasairanana mahita an'ireo fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena fa teo ihany koa tetsy andanin'izay ny syndicat ny fiarahamonim-pirenena ary ny fikambanana maro samihafa izay mahatsapa fa manana olana ka maniry hiaraka amin'ny rehetra hampafantatra ny olany sy anamafy ny fitakiana tamin'ny alalan'ny fivoriana no kasaina ho atao tetsy amin'ny Magrobeoririka tamin'ny sabotsy teo eny. Dia ny fikambanana taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTR dia isan'ireo nanohina ny antso satria marobe ny olana ihany koa izay mianjady amin'izany fikambanana izany. Hitantsika eo zao ny filoha-lefitra n'izany fikambanana izany marobe ireo antso natao amin'ny famalina ireo etaeta samihafa fa ranona tsipy tany Andemosiny Gana izany hatreto miantefa tany amin'ny commune urbaine Antananarivo moa zany rehetra zany farany teo dia nanao fanambarana ny fikambanana mitaki ny amongorana ireo fitaterana tsy manara-dalàna ao anatin'izany ireo taxi moto manoloana indrindra ny fatiantoka efa ateraky ny fiakaran'ny vidin'ny solika ary nitaky ny amoahana ihany koa ireo lisansa manodidina ny 3,000 izay mbola mihitsoka hatramin'izao io anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hatreto anefa tsy misy valina zany rehetra zany na manaly Lira Farala. Ny zava-misy aza dia mirongatra indray ny fanesorana ny taxi eny anivony ireny toeram-piatsonana na stationnement ireny hany ka dia miray feo zany ny taxi ankehitriny fa dia hoe tsy hisy andohetra sy anao DDT itsony raha tsy mivaly ireo fitakiana ireo araka ity fanambarana ity ary indrindra tsy anaiky an'izay mety ho fanasazina zany izay ho ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Fantatsika tsara fa ireo raha io resaka taxi moto io manokana dia efa narosony be ny tanàna teo anatrehantsika mpanolo-tsaina zany na Manala Lira Farala saingy efa notsipahatsika tamin'ny volana aogositra 2024 ao anatin'izany efa fahatezerany taxi Antananarivo zany anefa izay marobe izy ireo aloha androany ataoko kokoa kely satria manaraka antsika atao anatin'ny fandanana sahilasy zao dia gagy ianao mahita ny mpanolo-tsain'ny tanàna toavina rahalambo mahay avy amin'ny komba mamory an'ireo taxi moto ary milaza fa hoe anolotra tolo-kevitra indray ny amin'ny famerenana ny fandiniana izany fanomezan-dalana ny taxi moto izany ary dia hoe ho antsono ny anohina izany antsony izany ny mpanolo-tsaina IRK sy ianareo mpanolo-tsaina tia na Manala Lira Farala dia voalohany ianao eto vavolombelona mahafantatra tsara ny nde tonga dia tsorina mazava fanasoketany toavina rahalambo mahay ianareo tim eny amin'ny hainao manjery eny amin'ny tambajotra tserasera maro samihafa eny toy ny hoe ianareo ny nampandan'ny teleferika miaraka ihany ianareo fa mody manova za mody miady ianareo sy ny IRK sy ny sisa fa ankehitriny izy zany mahafantatra tsara fa tsy afaka miady rery fa tsy mahavita an'io tolo-kevitra io rery dia miantso anareo eo anivon'ny tiako Madagasikara. Faharoa 7/4/2020 isika mpanolo-tsaina nanao tsia fanontaniana adala daholo ve zany tsika sianao eto amin'ny plateau ve ao anatin'izany sanatria. Fahatelo fangamo hitoavina rahalambo mahay ao anatin'ny voamieran'ny fitaterana vosaka an-tany mihitsy ka afaka mandroso tolo-kevitra mahakasika ny sehatry ny fitaterana sa ve efa misy super CM ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna io. Fahaefatra izy efa nilaza fa ny HE Mada izay antoko misy azy dia androtsaka ny ILDA izay ao raymiray ao amin'ny zareo anatin'ny komba ho fidiana ho be ny tanàna dia amiko zany tsotra kely afaka atao no isan'ny programany zany. Fahadimy jereo ny laza ratsy ny taxi moto
any amin'ireo firenena ataontsika hoe manana renivohitra izay potika tanteraka amin'izao fotoana zao noho ny afitsiko izany fitaovam-pitaterana izany misy ny accident misy ihany koa ny ataontsika hoe tena pollué tanteraka ny rivotra nefany Antananarivo rehefa isan'ny malaza ratsy ny amin'izany farany eto de tsindriko namana lidira farany la satria tsika tena miresaka hoe tolona fijoroana raha mbola isisiana ny famerenana an'izany kosa eo anivony filan-kevitra munisipaly de tsy tomponantoka izahay taxi ny amin'ny vokatra ho ateraka izany ary mandra-pisiny ny vahaolana ny amin'ny antso izay ataonay satria teo zao le nisy an'le lehilahy iny ny antso izy ny amin'ny resaka vahaolana amin'ny fanabeazana zahay koa raha tsy misy ny vahaolana hitanay tsapanay azonay tsapaina tanana de zay de hiara-dalana foana amin'ireo rehetra izay miteny sy mitabataba toy ny efa nataonay teny amin'ny magroa tamin'ny asabotsy lasa teo zay zany ny zavatra tiako tsipihana kely amin'iny mialatsiny kely leli satria ohatrany hoe manafitohina ihany ny zavatra misy raha ireny vaovao hita eny amin'ny ainao manjery ireny izy io moa zany nisy fotoana natao fomba fanao zay efa nisy ny tabatabantsika toy anivon'ny conseil mihitsy hoe zavatra efa tsy lany de inina averina indray hodinihana tsy akena raha tsy tonga hatrany amin'ny fahalany iny de mampieritreritra fa le zavatra rehetra nytenenao teo de tsy misy diso na iray aza hoe fa rehefa misy zavatra tiana atao sy tediavana namana ve de antsoiko ianina sy anina sy anina dia mazava tsara ny afatra zay nampitanao teo Clémence Rarnirina fa eo ihany koa zany ianareo zay manana olana anaovany tompon'andraikitry isan'ambaratonga ny be marenina te hisarika zany te andao hiara-dalana amin'ireo olona sy fikambanana maro izay misedra olana satria voapirofo tato anatin'ny 3 taona fa izay tsy miteny zany de tsy mahazo zay ny zava-misy ary vao maika aza miamitombo reo sehatra manana olana satria raha nijery vaovao omaly sika ohatra Clémence Rarnirina de mitaraina koa nge ny mpiasan'ny Sophie Trance ohatra fa Atsasakarama no nisitrahan'izy ireo tao anatin'ny 2 taona izay ny orinasa mpanao lalana moa de mbola manamafy ny fitakiny koa omaly mahontsy ny fonina eny hoe misy ny tapaka lalandra namidy avokoa ny teo an-tanana satria tsy nalohany fanjakana ny vola nefa ny asa efa vita zany eny ny zava-misy ary de mbola mahavaky fo ihany koa na eno azy ireo ny taraina ary tena hoe milela paladian'ny filoham-pirenena mihitsy hoe mba havoay ny volanay akoatran'izay nefa de mitohy ny fanjavonan'ny volamena ka tao amin'ny koromandray misy in'izany Clémence Rarnirina tao aorianan'ilay korotamby farany teo iny mitohy foana zany ilay skandala maro isan-karazany ary de mivoaka gazety ny arena tampoka azon'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena tato anatin'ny 3 taona montsy zany rehetra zany Clémence Rarnirina feany zany rehetra izany de tsotra be mila miara-mientana ny rehetra ary tsy tokony ekena aza manaiky ny fandemetsainin'ny kanosa hoe resaka politika io fa ny zavatra rehetra de tsy mandeha tsy mahomby raha tsy politika ary raha politika hikatsahana ny mahasony maro anisa za manokana de miteny tsy misy maharatsy ny politika namana lilira farala maro tamintsika ihany moa no nametra-panontaniana hoe anaoona ny toen'iny hetsikiny Clémence Rarnirina tao aoriana zay tamin'ny sabotsy izay ka andeha ro raisitsika ny vahintsika amin'ity alina ity miarabanao indray pasteur Edouard Sarame tonga soa ato anatin'ny Sahila zao amin'ity alina ity miarabanareo miravavy miaraban'ny teknisiana ary miarabantsika rehetra ny atokantrano tsiraray avy amin'izao arivariva zao pasteur isan'ny anomezan'ny olona tsiny ny mpikarakara hetsika ara-politika matetika ny hoe miantsolona nefa tsy tonga akory avy eo miatrika ny vahoaka ianao pasteur tsy mba toy izany fa tonga teny Beorika ianao tamin'ny sabotsy lasa teo niaraka tamin'ireo olombofidy mpikambana ary mpitarika teo anivo ny antoko tiako Madagasikara ny zaka fifandroritana kely niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ianao teny toerana teny mifanontaniana voalohany salama tsara ve ianao tonga eto aminay io pasteur androany voalohany indrindra aloha misaotra an'Andriamanitra noho ny tombonandro zay nomeny na dia nisy ary reo zay mieritreritra mifofo aina ka navita fihetsika tsy tokony ho fihetsiky ny olona amin'ny firenena de isaoran'Andriamanitra faharoa tsy de tena hoe salama tahaky ny ahoana fa mijoro fa lehilahy nanao zavatra de manapirofo zay maha lehilahy manao zavatra zay
ka na dia hita hoe mbola misy tsy fahasalamana ny anaty agny noho le fifanitonana dia mijoro. Fahatelo, misaotra ny vahoaka malagasy ary misaotra andreo namana mpitarika na ny tany an-trano na ny tena kianja dia isaorana antsika rehetrarehetra izay nanao ny antso-zavatra tamin'ny sabotsy lasa teo igny. Ny farany de tsy maty foa manaina na dia nisy ary olona antitra ohatra ny tena tony, olona tanora ho avy ny firenena, tanora mieritreritra hitondra firenena no mahavita zavatra tahaka an'igny de manontany tena ny tegna hoe hoaiza ty tanindrazantsika ty raha ohatra ka tsy misy référence. Tsy misy olona atao fakatahaka eto amin'ity firenena ity, hoaiza ny tanindrazantsika. Ka salama dia mbola tsy salama tsara eto amin'izao fotoana zao. Mirary anao moa zahay tombo fahasalamana ao anatin'izany fa mbola betsaka ny ilananao pasteur ny tolona mitoy rahateo ireny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy ianao moa filoha lefitry ny RMDM rahateo ho an'ny RMDM midika ino reny fisamborana nitranga reny pasteur? Voalohany aloha midika fandikan-dalàna ny fisamborana satria tsy haiko hoe misy zavatra maro moa ko mifamaofao. Ny zavatra nataonay na tao amin'ny kianja amagro de hoe réunion na fivoriana. Ny zavatra ahely dia fihetseketsehana na manifestation. Zavatra roa samihafa zay a. Ny fivoriana de mivadika fihetseketsehana. Ray zay. Ny zavatra niresahan'ny préfet dia mazava koa. Nanao ohatra maromaro izy tamin'ny fivoriana zay fa natao magro, na tany Ambohipo, na tany mitoeran-kafa koa. Fivoriana zany zay. Fa eo mbola tsy nisy resaka hoe fihetseketsehana na manifestation. Mbola tsy nisy resaka fa miantso ny mpikambana ao aminay zahay sy zay mitovy hevitra aminay hivory handinika haka hevitra mba hoentitsika manavotra an'le firenena. Zay zany le izy. Fahatelo, zareo milaza fa nahazo taratasy avy amin'ny préfet. Le taratasy nomen'ny préfet ve? Taratasy mandat d'arrestation sa réquisition fa tsy nahazo alalana le manifestation. De zany aby mila hazavaina mazava zany hoe le réunion ve no sakana sa le manifestation. Atokony mbola mipetraka le fanontaniana. Mbola mipetraka le fanontaniana hoe de iza le nanome mandat d'arrestation. Iza. Satria lalàna nyresantsika, olona mahay lalàna daholo reo hoe de iza le nanome mandat d'arrestation. Ahazona misambotra olona, miarete olona amin'ny zavatra ataony. De ho hitatsika ny toyiny. Fa hatreto aloha de mbola tsy mazava aminay izy sady manjavozavo iny zavatra tamin'ny sabotsy iny. Iaka ny teny tokoa ianao teo hoe mikasika ny zavatra izay nambaran'Andriamatoa préfet iny fanambarana izay nataon'Andriamatoa préfet iny Andriamatoa filoha lefitra no tena nampikorotana zany raha iny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy lasa teo iny ahoana kosa indray nantikanareo an'izay hoe fivadibadia mpitenenana nataon'Andriamatoa préfet zay satria fotoana fohy tao aorinan'iny fisamborana iny de nisy ndraiky koa mifanehoan-kevitra mifanohitra amin'ny ilay nambarany fa hoe raha mamokatra tongotra ety avelany no samborina fa tsy hoe zay ao anatiny. Mazava le izy a. Zay aloha tsy niantso olona eo amin'ny arabe. Fa niantso olona mpikambana miaraka aminay zahay sy ny pombanay sy mitovy hevitra aminay ao amin'ny kianjany magro. Zay aloha mazava zany zay. Faro averiko mazava eto fa fivoriana fakakevitra zay olona manana hevitra hoentina manavitra ny firenena de atsona na iza. Zay zany tena
zavatra ny fampiresahana teo ka ny mampagaga de ty hoe inona na tonga le fanankanana inona le tena sakanana ane tsy hainay le fane fivoriana atao magrovy no sakanana zay ve le tena sakanana raha izay sa le magro mihitsy no tsy tiana hanaovana le fivoriana roa zay fahatelo ry zareo sampitondra tsy mitovy ny hevitra préfet milaza fa navoaka ny ainao manjery mazava ny tenin'ny préfet fa ry zareo dia afaka manao fivoriana ao anatin'ilay toerana ao magro zany mifefy io fa raha ohatra ka misy mihoatra n'ilay fefy mihoapefy zany dia tsy maintsy andraisana fepetra zay fa mihoatra an'io de raha ohatra koa zany manankana anay tsy tafiditra ao fa manino tsy andraisana fepetra zay fanontaniana petratsika fa hoe manino zay zahay raha mivoaka avy ao raha tafiditra zany zay ka mivoaka avy ao andraisana fepetra fa ze olona manankana anay tsy nahatafiditra ao koa inona ny tsy andraisana fepetra mialatsiny ela fondro amitsika rehetra mpiray tanindrazana tsika tsy tokony hampiseho fiantsina tahaka an'ireny tsy mahasoa ny tanindrazantsika sy ny firenentsika ny fifampiatsiana fa zahay mitady vahaolana satria latsaka katerena ahoana ny anavotana nyty fireneny ty zay ve le tsy mety aminareo zay ve le tsy tianareo zay ve le mahasosotra anareo ka nahatonga anareo nandika n'le lalàna zay fanavotana le firenena zay ve ny tena loza tany ka nanovana an'ireny fihetsiky reny zay ve le olana sa ino le olana ary farany a baoka ihany aloha mba tokony ho ajaitsika ihany le fomba ifampitondrana eto na my fomba fitenenana na my fomba faneho-kevitra gagy zahay fa isaky misy olona miteny de hoe fanakorotanana isaky miteny aty fanakorotanana raha fa voakorotana na anaty sainareo sy ny anaty lohanareo agny de mba miangavy re zahay mitadiava vahaolana anareo ny amin'le zavatra marary anareo agnaty eritreritrinareo agny fa le zavatra madio fitadiavana vahaolana ho an'ny tanindrazana ohatran'izany azavadika zavatra hafa fa tsy mahasoa ary tsy mety tsy mendrika zany le mpitandro filaminana de mitena fanakorotanana inona ary le fanakorotanana ary ino définition zany fanakorotanana zany ary amin'ny alalan'ino amin'ny fomba ahoana zahay teo amin'ny arabe nipetraka lamina tsara zahay teo na dia tsy tafiditra ao anatin'le kianjary tsy nisy olona ny eritreritra hanao zavatra hafa satria tsy niomana am'izany ny toetsain'ny olona fa ny olona mieritreritra hoe zahay mba manana kely avy aty aminay mba hoentonay hanavotana nyty tandrazana ity zay nandehanany olona teo de zay ve ny tsy mety zay ve ny loza zay ve ny tena olana fa atao kory moa fa ary zareo milaza azy mpitondra de ho hitantsika eo fa mbola hitohy ny tolona resaka mpitondra sika pasteur anisan'ny andrabirabian'ireo mpomba ny fitondrana ihany ko any eo anivon'ny RMDM sy ny fanoherana ny hoe vitsy no nanony any antso tamin'ny sabotsy iny nisy mihitsy aza moa le miteny an'le hoe resy indray ny mpanohatra tena resy tokoa ve ny mpanohatra pasteur afaka mimea lelo mba imea aho raha ohatra ka izay zany hitondrantsika azy ndao areketsika fa vitsy izy tena eketsika vitsy ny mpanohatra eny tompoko vitsy fa raha olona vitsy kely olona resy lava olona ina koa ny filaza azy teo 6%. 6% ny mobilizena mpitandro filaminana ohatran'regny tsy haiko ny tena resy re olona na le olona ny mobilizeny mpitandro filaminana maximum tena maximum raha mbola teto amin'ty firenentsika ty nanaovana hetsika tsy nahita zavatra ohatran'igny hatrany Ambojatovo Anosy Analakely Soarano Beoririka
antany mena re olona vitsikely kely zany vitsikely olona resy lava de anovana fihetsika ohatran'zany matahotra resy olona efa resy ve mbola atahorana olona vitsikely de atahorana ary nareo reto matahotra vitsikely tsy mba olona maro no atahorana fa olona vitsikely hafahafa koa zany ny tena anao to pasteur hoe mitointolona inona ary ny dingana manaraka indray ho anareo nivony RMDM atao rinandreny tamin'ny sabotsy reny ny dingana manaraka nametraka taratasy fangatahana alalana sy fampahafantarana any amin'ny préfet izahay androany ny olana tamin'io olany zareo fa tsy olanay hoe ianareo tsy mba napahafantatra anay ianareo tsy nangataka lalana okay andao raha izay re olany za olona vitsikely za olona vitsikely ty ve de avita inony fa ndao angataha koa zany alalana zany omena ianao préfet efa any aminao ampelantananao izy zay any aminao ampelantananao ny fangatahanay sy ny fampahafantaranay aminao fa mitoy ny etsika zay ataonay eo amin'ny magro miandro valiny zahay fa mba iangavianay fotsiny ataovy mahafapo no valiny satria manahirana kosa rangaha filambaniny ianao raha ohatra ka le zavatra angatahanao ndray omenanao mbola ho valiny hafa ndray koa no avy azafady kosa azafady kosa rangaha fa tsy fitadiavana lalana fahamarinana zany no ataotsika fa filambany ka zahay mety tsy mahazaka filambany satria zay olona vitsikely fa velao ny ataonay ihany no ataonay satria zay vitsikely ie mikasika an'izay ihany vetivety fotsiny amina lira faralahy raha jerena araka le taratasy izy napetraka reo teny anivon'ny préfet avy hatrany dia hoe fangatahana fanatanterahana fivoriana isaky ny asabotsy eo amin'ny macron angatahanareo fa tsy nisy ny fampahafantarana mazava ny daty safidy manokana ve zay ina ny antony ka sy hoe safidy manokana fa zavatra tadiavin'ny préfet no nomenay azy préfet tsy manana olana amin'ny daty tsy le izy tsy nyteny hoe 23 tsy 23 ny olana dika hoe daty zany tsy olana fa ny olan'ny préfet hoe le toerana anaovana le fivoriana zay ny olana zany zay tsy nanovana fangatahana ka le toerana no angatahanay amin'ny préfet fa le daty aty aminay fampahafantaranay fotsiny izy hoe sabotsy io daty io de raha fa izy miteny hoe mahazo alala nareo ampiasan'io toerana io de zahay manomeny daty hoe amizao tsika tonga io fa namenany préfet hoe le toerana lazainao fa tsy nangatahanay io ary ny fangataha zay ndraiky tsy nametraka daty fa nametraka toerana nametraka andro fa le daty aty aminay igny ndraiky tsy nomenay ny préfet leo le daty tsy omenay anao ny préfet daty igny anay zahay no magnome daty iantsonany olonay fa tsy préfet ro hagnome daty anay hoe ity atsovy am'ty ny olonareo fa izahay no manana ny daty mety aminay fa le toerana ifanajantsika io manaja anao zahay amin'ny andraikitrao magnome voninahitra anao zahay am'izay toerana misy anao zay de agnaterinay le taratasy ho fanomezam-boninahitra amin'ny adiditsy andraikitra satria lalàna natao arahin'olona rehetra fa tsy hoe ny ankilana ny andaniny ihany no afaka manaraka lalàna fa tsika rehetra ka apetraka aminareo zay mpanao lalàna mpahay lalàna ny taratasy de valionareo araka zay zahay ny lalàna de miteny fa hoe afaka 2.70 ora farafahatarana tokony amaly ny tokony amaly izy de miandritsika ia taoriananireny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy teo reny pasteur nanova paikady ve ny eo anivon'ny RMDM mazava ho azy tsy maintsy miova kosa ny paikady satria fanavotam-pirenena fakakevitra fivoriana no nandehanana tegny tsy zay ny zavatra hitanay igny tsy nangataka lalana ny valiny de fa niova paikady zay zany hoe ndao aratsika angataka fa niova paikady zany zay
de miandry ny valitsika raha ohatra koa eny ny valiny de ho hitatsika ny paikady zay iatreana zay raha tsia ny valiny de ho hitatsika ny paikady iatreana zay fa izay ndraiky fa nampafantatra ny préfet fa isaky ny sabotsy tsy maintsy anao eo zay aloha tokony fantany zay agnatin'le taratasy natao reo hoe isaky ny sabotsy de tsy maintsy ho ao amagro zahay fa fantany zany zay sady mahafantatra izy fa ny daty mbola tsy agny aty aminay préfet ny daty mbola tsy vovoaky eo angatanay aminao sy ny fahendrenao ny hanomean'izay toerana zay ka diditsika fa ny paikady niova ny paikady mikasika ny zavatranga ny asabotsy lasa teo ihany andrimatofo lefitra dia namoaka fanambarana manameloka ny fampiasan-kery sy ny fisamborana ary ny fanohintohinana ny fahalalahana amin'ny teny ny teo anivony antoko HVM izay mpikambana ao aminareo anatin'ny RMDM ihany ny antoko avy indray dia nitsangana ho nanome lesona anareo eo anivony antoko mpanohitra raha tarafina amin'ny fanambarana izay navoakany ihany koa tsy ekena ho izy ny fanakorotana ny fandraisanao teo le izy fa dia voasoratra tao anatin'izay fanambarana izay zay terme hoe fanakorotanana izay ary mila miandry fifidianana mba isiany fifandimbiasa pahefana ara-pomba demokratika ianareo mpanohitra inona kosa indray no amalinao an'izay pasteur Edouard Tsaramy antoko avy antoko manohana fitondram-panjakana de rariny izy raha iteny zay tiany teneniny amin'ilay fanambarana zay ataony fa le mot fanakorotanana no tsy hitovizako hevitra aminy satria raha ray aman-dreny Norbert Lala raha tsy rahonana zay filohana antoko avy no sakanany olona tsy hiditra ao agnaty tokantragnony de hainy mihitsy manazava hoe iza ny manakorotana azy le olo manankana azy tsy hiditra ao anatin'ny tokantranony sa izy te hiditra ao anatin'ny tokantranony iza ny manakorontana ka ray aman-dreny enao olona nitondra an'ity fireneny ity enao olona mahay lalàna dia olona fa manamboninahitra lehibe ambony eto amin'ny tanindrazantsika modely am'izany lesona zany ve no hitanao fa ampilamina zany ve no hitanao fa hitondra soa ho an'le firenetsika dia asakasaky zany zay fa zahay mahita ary mbola averinay fa izahay tsy mieritreritra ny anakorotana fa zahay kosa tsy manankana ny sain'olona efa mikorotana zahay tsy Andriamanitra ka andamina sain'olona zay ny tsy Andriamanitra ka andeha andamina sain'olona fa rehefa mba mikorotana reny sainareo aza ty aminay no ilazanareo hoe nareo manakorotana ny sainareo no efa mikorotana aza feniny zany ray aman-dreny ohatran'izany moa re olona de tsy eritreritra hoe inona ny tokony ho lazainy fa efa mikorotana de tsy hainy hoe aina ny tokony ho tenenina satria efa mikorotana le saina fa tsy zahay ny nanakorotana azy fa io vidim-piainan'io vidi ny solik'io io tsy fandriam-pahalemanaio io fasairanam-bahoaka io no manakorotana ny sainareo manino tsy io no alamina de mba milamina ny sainareo fa mieritreritra foana nareo isaky misy olona miteny sy misy olona miatsika de hoe sao de ho tahaka ny sirlakanty le sainareo mihitsy neny efa voa mialoha fotaony mbola tsy misy zavatra mitranga enareo fa marary mitsabo tena zalahy maro mpitsabo eto amitsika maro zavatra azo atao eto raha zany no olanareo de manantona olona hoe iza re olona mahay fanafody mikorotatsaina misy olona maro afaka manome hevitra anareo amin'ny fikorotanatsaina mampilamina anareo za tadidiko ao anatin'ny baiboly resea Saoly sy Davida mpanjaka rehefa tena natrehany Filistina i Saoly mpanjaka korotana ny sainy tsy nilamina ny sainy afa tsy nilamina ny sainy nitady any Davida izy handamina ny sainy Davida mpitendry de rotsirotsidy Davida eo izy ka nareo maro artista be deabe reo fa manino tsy ampiasainareo mba handrotsirotsy anareo handamina ny sainareo fa izahay
zahay fa hainareo fa tsy raha vo mihetsika zany de fa tsy ilamina sy anareo de lazainareo manakorotana zahay ny atao hoe manakorotana angambano tsy mitovy fa zahay avo au contraire zahay ary mandamina zay ne mandamina mitady vahaolana satria mitady anavotana an'le firenena zay ne tsy mpitondra hadidiny mpitondra mitady an'izany hadidiny mpitondra manao an'izany fa noho ny firenena iaraha-manana de mitsangana zahay satria antsika rehetra i Madagasikara tsy ankinonay aminareo rery ny fahavoazan'ity firenena ty na de ianareo azy no mitondra azy na de ianareo ary anisana mpihitsoka an'izao firenena zao ao anatin'ny sarotra de mitsangana zahay iaro ny tanindrazantsika satria tanindrazana iaraha-manana i Madagasikara. Feno mazava entitra ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny pasteur Edouard Tsarame zay mpitarika eo anivony RMDM na izany na tsy izany omeko fotoana ihany ianao pasteur amintona na ho an'izay afatra manokana tianao ampitaina amarana antsika ny resadresaka amin'ity alina ity. Voalohany aloha ny afatra omeko de ho an'ny mpitandro ny filaminana. Ainareo le retsy nareo mahay lalàna tokony hainareo hoe inona ny atao hoe maintien de l'ordre. Ainareo zany tsy zany andeha tsara toerana hampianatra anareo an'izany fa rehefa maintien de l'ordre zalahy mba atao mifanandrify am'izay ny zavatra atao tena atao mifanandrify tsika ne samby gasy paray-tanindrazany mba iangaviko re raha mba azo atao olona tsy manantsiny tanam-polo mba aza hitondrana basy tsy ny lalàna ny maintien de l'ordre mihitsy mitondra fitaovam-piadiana mahery faiky efa gera ny anarana zay gasy ve de rehetraretinareo fa hiady aminareo ray zay faharoa ao anatin'izay maintien de l'ordre zay koa mba hiangaviko mba ho tonga amin'ny toerana andefasana an'le mpitandro filaminana ny tompona ndraiky mpanjakana satria lasa sahirany le mpitandro filaminana am'le zavatra tokony ho raisiny sahirana ane le mpitandro filaminana sahirana ka mba tongava eo amin'ny toerana re nareo tompona ndraikitra mpanjakana ny préfet na ny solotena ny préfet am'izany rehetrarehetra zany. Fahatelo miayay zahay ny amin'ny mpitandro filaminatsika eto Madagasikara sanatrivy ka fa tezy vy daholo ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara sanatriavina iengane le retsy mba tsy hovoana zany nareo fa raha ny zavatra hita maso sy zavatra iainatsika rehefa manao fivoriana ny ao amin'ny kilany de sady mahazo alalana no tsy misy mpitandro filaminana malalaka zany nininy zay teneninany iny izy ataony agny de malalaka fa ny avy atao fanoerana dia tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro filaminana zao mandalo ty fiainany ty fitondrana koa mandalo oekenareo ve raha miala eo fitondrana io de asaina miala miaraka aminy koa ianareo satria mbola maro gn'anaky malagasy afaka atao mpitandro filaminana maro zanakitsika afaka atao mpitandro filaminana satria ianareo fa hanaraka ny reto olona reto de tsy mampaninona fa tiana ho fantatra fotsiny hoe any TGV ianareo any mapara ianareo fa tsy any firenena fa raha misy mpitandro filaminana natokana ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana de mangataka azy zahay ijoro ho an'ny tanindrazana mangataka azy zahay ijoro fa ny zavatra hitatsika maso tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana janoary de nanao fitafiana volomboasary daholo ny mpitandro filaminatsika gaky zay dikan'izay tsy vitany tafiany fotsiny le izy fa tena nalatsany tao anatin'ny servisy ataony dia manatanteraka ry zareo akehitriny zahay de miteny iarahantsika mahita iarahantsika mahalala fa raha ohatra ka tsy miova izao zavatra ataon'ny mpitandro filaminana amintsika eto zao fa tena isafidy marina ry zareo fa hoe natokana ho an'ny antoko politika fa tsy natao ho an'ny firenena safidinareo zay de ho hitatsika ny tohiny ho hitatsika ny manaraka ka raha misy fitondrana miova
de tsy omenatra anareo mihitsy zahay iteny hoe tapitra eo ny mampitandro ny filaminana anareo fa hanao fitandro filaminana hafa ho an'ny tanindrazana zahay fa ianareo efa ny safidy ho an'ny rajoely sy ny pombasy fa tsy ny safidy ho an'ny tanindrazantsika ka mangataka re latsiny miala fondo raha mbola azo ovaina raha mbola afaka misitona ny saitsika rehetra ka mbola afaka mieritreritra ianareo mpitandro filaminana jereo ny tanindrazantsika jereo ny tanindrazantsika jereo ny tanindrazantsika natao an'ny firenena ianareo natao an'ny tanindrazana ianareo koa miantso anareo izahay miverena ho amin'ny tanindrazana miverena amin'ny tanindrazana aza mandeha loatra makany amin'ny hevitra politika fa lasa tsy hitanareo ny zavatra ho raisina rehefa baiky politika no hitondranareo azy fa aleo ho an'ny tanindrazana faharoa miantso ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana ny fahasairanana de samahazo atsika rehetra iandry aniza zany tsika anavitra nyity fireneny ty adidiko iaho fa manana didy koa ianareo manana didy isika rehetra kanefa tsy ho vitatsika zay raha tsy marahina isika rehetra ko miantso ny firaisakinany gasy mpiray tanindrazana rehetra fa rehefa tonga ny fotoana anomezanay daty iantsonanareo iantsonantsika rehetra mba ndao retsika resaina ndao retsika ifanometanana mba ho malagasy iray manavitra firenena no ho hitany izao tontolo zao fa tsy mba malagasy miady an-trano mifamono mifamaly tsy mba ho izay tsony fa malagasy manavitra ny firenena tsy sika rery no firenena andao lovan'ny fahasairanana misy revalan'aretina misy ady any Ukraine tsy any anaritsika an'izany fahasairanantsika zany fa ny mpitondra atsika mihitsy no efa tsy mahatantana tsy mahavita manarina ny firenentsika ka reo fa tsy mahavita reo ndao re tsy ankinitsika amin'ny rery ny fijerevana vahaolana ho an'ny tanindrazantsika fa adidiko adidinao adiditsika ho avy ny fotoana iantso anareo zahay tokony amaly zay antso zay ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana mankasitraka anao pastera ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sailas zao indray tamin'ity andron'ny alarobia ity de ankasitrana ihany koa itsika rehetra tany tokantrano tany nanaraka sy tapaka ny fandarana indray tamin'ity alina ity isorana ihany koa ny teknisianina izay miaraka amintsika foana ato anatin'ny fandarana mampita ny feo sy ny sary any amintsika rehetra eny dia amaraparana ko azy ny hoe miverina ny fandarana rehefa tonga ny alahady eo eo ny amin'ny 5 ora sasany eo dia manasantsika foana koa anaraka an'izay famerenana izay tsy haiko lilira mbola manana ambara fa ny analo zany dia apetraka eto ny famaranana ny fandarana dia mametraka mandrapinao atsika rehetra ankoatra ny famerenana alahady ny resan'ny Clémence Rarinirina teo moa dia mazava loatra fa hitantsika ao amin'ny tambazotra ihany koa ao amin'ny pejiny MBS zany ity fandarana ity ho an'ireo izay mitaraina ho tsy mahazo ny MBS any an-tokantrano any. Izay no manakatona ny fiarahana tamin'ity alina ity manome fotoana antsika ho amin'ny fandarana manaraka indray.